Ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia nirotsaka an-tsehatra araka ny toromarika avy amin'Andriamatoa Minisitra ka nanao ny fanadiovana ny tanànan'Antananarivo mba ho fiarahamientana amin'ny fanadiovana sy fanaingona ny tanàna amin'ny hetsika lehibe iraisam-pirenena izay andraisantsika vahiny. Fihaonana ny tampony ny vondron'ny ranomasimbe indianina isika eto Madagasikara izay voninahitra lehibe ho an'ny firenentsika tokoa izany, ka izay indrindra no antony nahatonga ny mpiara-miasa eto amin'ny ministera nandray anjara tamin'ity asa fanadiovana sy fanaingona ny tanàna eto Antananarivo ity. Ny natao androany aloha izany dia manoloana ny toeram-piasana rehetra any ministera na teto Anosy izany na tany Pandrian'omby na tany Nanisana, ka nandray anjara tamin'izany ny mpiasan'ny ministera, ny organisme rattaché ary nandray anjara ihany koa ireo projet izay tantanan'ny ministera